Misaotra aloha ny natongavatsika zay tonga marobe manatrika an'izao assise régionale zao satria mahatsapa atsika rehetrarehetra fa zava-dehibe tokoa izany resaka raharahantany zany ny trano fonenana ny fanajariana ny tany satria zany no mitondra ny filaminana, mitondra ny fiadanana amin'ity tanindrazana malalantsika tia ary ohatra ka tena tanteraka araka ny tokony izy. Ny lalam-panorenana raha teo moa dia milaza mazava fa zony malagasy tsirairay ny hisitraky ny tany ary ho arovana amin'ny tany sy ny tanàna fonenana. Ary ny lampirenena zay vao retomitsika teo dia anisany mampiseho fa tokony hiadana sy finaritra ary misambatra amin'ny tanitsika. Ahoana moa ny asambatra sy afinaritra raha isika tompony no manana olana. Hahitsy moa ny teniko eto, tsy any ampita no resantsika eto, tsy tany any ivelany, fa raharahantany eto Madagasikara dikan'izay fisitrahan'ny malagasy tanteraka ny tany no resantsika eto. Zay no renibondra. Raha mahalala zany fa matoa misy zao atrikasa zao dia olana goavana ary fa lalipaka ny resaka olany raharahantany, ny fananantany, ny tanàna fonenana eto Madagasikara. Satria nanontany lovana zao aza misy mangaratra. Voalina zao nijery ny Kolo TV amin'ny Tuluara ny fahasandrazan'olona rehefa isin'ny sasany. Ny message be dia be tonga aty aminay aty, ny fitaraina dia tsapa fa tena mikaikaiky mihitsy ny malagasy mipetraka amin'ny tany. Dikan'izany, mila tsika rehetrarehetra hanome sosokevitra hamahantsika tanteraka an'izay olana rehetrarehetra zay fa manambara kosa ny ato amin'ny ministera fa volona tanteraka hanova ary volona tanteraka hitondra ny fanovana amin'ny resaka fanajariana ny tany raharahantany eto Madagasikara. Ny zavatra ho ataontsika zany mandritra ny assise dia hamahantsika, fomba hamahantsika rehetrarehetra ny olana efa tsikaritra mba tena hiadana sy hofinaritra tokoa amin'ity tanindrazantsika ty isika malagasy, isika malagasy. Zay ro zany teneniko mazava tsara. Ary tsy tokony hamenatra raha tena tompo tanindrazana anao, tena ty tanindrazana dia aza mitodika ankavia mankavanana mbola hiasa saina hoe tokony sitraka ny tany eto le ny tenako raha malagasy ianao dia ianao ny prioritaire, ianao ny tokony hitompony, ianao ny tokony anjaka fa tsy sanatria kosa ola velany no anjakazaka eto amin'ny tanitsika. Tsy mametraka amin'ny tena zany tompo lasy ny tompo fa. Inona nefa ny tena mahatonga ny olana ara-tany? Mazava tsotra raha samy mipetraka sy misitraka ny tany ny ampilaminana dia tsy misy ny aditany. Fa matoa misy ny olana amin'ny resaka ara-tany dia misy mangalatra ao, misy manao hosoka ao ary misy tsindry ao. Iza dao ny tompony andraikitra amin'izay? Sika rehetrarehetra. Manomboka aminay ato amin'ny ministera, mpiasan'ny topo domaine, mbola tsy feno manomboka ny any amin'ny fitsarana, satria rehefa mandeha fitsarana manko ny dossier dia manao projet électoral ny ministera miandry ny fitsarana. 10 taona, misy 20 taona tsy miova, nefa ny marina ray ihany. Mandresy ny première instance
resy amin'ny appel fa melomeloneo tsy fantatrasony hoe firy amin'ny marina amin'izy ity fa mila ho azava amin'ity asizy ity ny zavatra rehetrarehetra. Manoloana an'izay resaka ady tany ny fitsarana zay efa nanome-baiko ny voalohany asio komito izy isaky ny district faravaratsina tena hijery manokana ny resaka raharaha ady tany. Dia efa manao an'izay projet na arrêté zay ny avana kidy arrêté tsy andalo conseil koa zay fa ho vitaneo vetivety zay fa manakaiky amin'izay baiko ny filoha zay mba hatonga hanara-dalàna satria tsy afelina fa ny famono ny piralahy, ny famono ny mpiavana, ny famono ny mpiray tanàna noho ny resaka ady tany tsy vita. Satria sika mpiasam-panjakana isika fokon'olona no tena mahatonga an'io resaka ady tany. Ny ato amin'ny mpiasam-domaine tompony ndraindray induit en erreur izy satria misy tena mpangalatra tany gaigrahana mpanaosika vita ny hatramy karapanondro, vita ny hatrany amin'ny resaka dossier rehetrarehetra io ka da titre tena duplicata rehetrarehetra vita ny zalahy ka tafiditra dolo zany na ny fitsarana na ny mpiasan'ny topo-domaine na ny ao amin'ny commune na ny fokon'olona indrindra fa ilay tena mpangalatra. Ka manoloana zay komity zay sy poresaka dia ho atsangansika tsy hoela zay hamafanivana mihitsy sika mba hahatonga zay hanara-dalàna dia ianareo district no hitarika azy satria efa misy rafitra OMC ao amin'ny district. Ny OMC efa misy fitsara ao satria membre de l'OMC procureur membre d'office. Efa misy les trois forces ao police gendarme miaramila rehefa misy ordre d'expulsion tsy maintsy hiasa reny efa MO reny état-major mixte opérationnel. Dia rezany membre OMC ataontsika OMC élargir rehefa miditra fananantany dia miditra ny tenanay miditra ny zahay ny topo-domaine. Ny asan'ireo rehefa tena misy olany tany tsy voavaha mihitsy samy milaza manana ny marina miady any fitsarana tsy vita ary indrindra fa ny mampalahelo ny tena tompony indray no diso dia io komité no hitsirika hidina sur terrain ka zay tapaky ny komité no anomezana baiko na ny autorité judiciaire na ny topo-domaine ome ho azy ny taniny. Zay zany no ataontsika zay. Tena matokisana rehefa hita mibaribary eo izy ny tena tsy manao ny asany amin'ny ministère tsirairay. Fa tena ho ezany ho andraikitra io ary ho ezany ny décision amin'io mba hialana amin'ny ady tsy mety vita amin'ny resaka ady tany. Satria misy ny mpandova mihitsy ny resaka. Ialana tsy eto tsy fitranizan'izy eto fa milaza ny zava-misy ary zava-misy rehefa tsy tenenina lasa manana ny marina ny tsy marina. Ka dia hitsanga ny komité io rehefa zavatra tsy tafavoaka ny président ny OMC, ny membre, ny ao fitsarana, ny resaka raha an-tany, dia zay ministère tafiditra raha tany agriculture dia miditra ny ministère agriculture. Ataontsika élargisseur amin'izay ka very zany no entitsika andeha hamaha anireny olana goavana tsy mety vita eto ny firenena. Ka matokisa fa vao vita io arrêté io vao mitsangana io fa dia tena ho mesure draconienne sara amin'izay neo an'ity ny tanina dia ino no ataontsika. Ka matokisa ny etikasivava fa vonona tanteraka miaraka amin'ny ministère. Sosikevitra efa décision ho raisina zay fa ihany koa sosikevitra avy aminareo hanampintsika zay rehetrarehetra hamahana an'ity olana tany ity. Anisany koa miteraka ny olana ady ara-tany reny mbola fitazomana ny
fanjanantany regny le terrain colonial regny. Ny ao amin'ny ministère moa 5 mois zay efa misy texte maromaro vitanay ao ary miazakazaka mihitsy. Proposition de loi mikasiky farazany amin'ny assemblée ary efa henoko maro miantso an'ny président de commission fa ifarasany amin'ny gouvernement mino fa tsy maintsy vita vetivety ao zany hanafanana tanteraka ny figodona colon ny resaka tanina fokonoana. Rehefa mivoaka io zay antsika amin'ny occupant ny tany rehetrarehetra malagasy zay tompony tany zay. Fa misy avetsena henoko any efa misy miazakazaka amin'ny mpandovan'ny colon satria tsy averantsika hanana droit na succession na fandovana mihitsy reo. Historique na colon mazava talohan'ny fanjanantany malagasy nipetraka teo. Tonga ny fanjanantany tikany sy tikany novoahina zany malagasy noraisina ny tany zay mamoaka. Dikan'izany rehefa tonga kosa ny fahaleovantena dia tokony miverina amin'ny ta malagasy tanteraka. Fa hatram'izay zany tsy tanterahana zay rehefa nivana ho ataontsika. Averina tsy asitsika droana fandovana na ny famarotana fa miverina amin'ny ta malagasy. Fa helinay am'izao misy afetsena efa misy miazakazaka amarotra ka efa nalefa ny beko eraky Madagasikara amin'ny topo domaine tsy misy opération azo atao mikasika ny tany coloniale. Tsisy fikirakirana dossier famarotana na fandovana atao amin'ny tanina colon manomboka zao fa miandry ny loi mivoaka atsika dia zarantsika ny tany rehetrarehetra. Manarak'izay anisany koa miteraka olana ny famaritana be loatra teo ny tanina province tena provinciale. Tena tanana ray manontolo mihitsy hoe domaine ny province. Petsaka ny eto Madagasikara nefa tafavoakanay zao satria mandalo conseil Amajunga iny Amborovy moron-dranomasina rehetra reny 180 hectares zay mipetraka fotsiny zany le olona ary efa misy fototra firaisam-panjakana ny hôpital, ny gendarmerie, ny TDP. Tsisy afaka misécuriser ny tany satria mbola ny province. Dia efa tafavoaka izy eo efa miverina amin'ny malagasy dia tsy hoe zany andeha hizaran'le tany reo tsika ho an'ny occupant any Majunga. Ny Antsirabe 3200 hectares am'izay isany votry miakatra ny Antsirabe io tanàna ray manontolo. Efa vita koa io ny ranomafana moa zany efa nidinany tany ranomafana commune urbaine ray manontolo 122 hectares dia efa lasany équipe-ny topo domaine manao l'opération andrefy ny tanin'olona tsiraray dia hiditra amin'ny faritra hafatsika zao Fianarantsoa sy terrain provincial rehetra. Ny tena mbola manahirina dia les parcelles ny reny terrain affecté reny. Ohatra zao misy terrain ny agriculture efa misy olona mipetraka efa misy zavatra bavana eo terrain ministère BDB mitovoka am'izay ka mijeretsika cas par cas reny mba hileventsika azy mba hisitrahan'le olona hanao ny bornage ny tany zay efa petrahana. Ka amin'ny ankapobeny zany zay zavatra rehetrarehetra miteraka olana amin'ity resaka tany ity dia hovahantsika. Ny manaraka reny le tena hoe mafia amin'ny resaka raharahantany. Tena betsaka efa betsaka mitratra. Tena réseau mihitsy izy io. Indrindra fa andrenivohitra. Tena réseau. Ary zay manana renseignement dia meo fa efa misy direction manokana mihitsy natsangana ao aminay ao ary magistrat dolo zareo manao ny enquête mikasika an'ireny ary efa betsaka anisany goavana ny tariam-ampokony terrain Sokota io 3000 hectares mahery any izy iny any amina mef fokontany ana vicaire zay anaran'le colon efa nody fa maty asa
donc rehefa fatesana misy nanao acte de vente dia ny tena gouverneur atao Sofia efa natsikaritra an'izy io dia ialana tsy mety fa mivezivezy amin'ny tribunal dia mandresy tokon'olona miakatra amin'ny cassation tsy fantatra tsony mandresy ny maly resy rampitso zay zany zavatra tsy tokony ekena tsony aloha aleo samby anao ny mahitsy antsika rehetrarehetra ary mila mahasara azay tokony andraiky raha-panjakana na ny amin'ny homme domaine na ny topo na ny amin'iza na ny ministera iza tokony andraisana amin'ny mesure zay tena hita fa manambotra vahoaka ka ny tena ko rehefa lasa ministre dia miverina jerena izy io eto zany isoarana amin'ny présidente ny tribunal ao Mampikony fa tena tsy nahazo tena tsy vitan'izareo ny corrompre fa tratra izy io faux dolo zany titre rombiny faux mbola sary adarana apekatra taila koa moa sokotany hitantsika tony fa orakoteky io fa tsy ela io ary mazona tokony ny Mampikony na dia mbola tsy mivoaka dia fitsarana miala tsy fitsarana tsy maintsy miverina vahoaka io tany ao Mampikony nefa fokotany vao nisy tratra tatia Ambohimanjakely tena olona tsy tonony mety manenarana fa olona fa kaiky lany fa midoboka amponjy izao vao mbola tany Mampikony koa teo misy olona mandeha mikaiky toerana ekipa hoe maka 10 millions amin'ny olona handefitany efa tratra moa zao réseau avao fa dia midoboka zany hoe zay manana renseignement ho an'ny réseau tena hoe fanaboto prête amin'ny razana reny ary tena mahavita taratasy ara-dalàna dia ho avitsika fa ny tena zava-dehibe ny fahafahantsika hiverina amin'izay zavatra na dia efa vita fitsarana na efa vita tany aloha ka rehefa hita fa tsy mazava io ary halatra inona moa zavatra tadiavy sy ny lamaniny no hibaiko atsika fa resaka légitimité ny vahoaka entre légalité sy légitimité aleo miara-drariny any rehefa didy vitanao tsy ara-drarina tsy ara-drarina zany ka aleo zany mitsangana le komity fa après le komity io dia tokony misy fanovana lehibe eto amin'ny tany sy firenena zay zany taridresaka fanombohana fa anjarantsika manome sosokevitra par rapport amin'izay zavatra rehetrarehetra hitansika fa mampisola eto amin'ny firenena fa ny fitondram-panjakana fanavaozana izay soloko tenetra ny tena ko raha teo dia vonona tanteraka hanapotika tanteraka ny resaka fandobana na fangalarana tany taloha any ady amin'ny dahalo zay mpangalatronga zao kosa dia hiaraka amin'ny dahalo zay mpangalatra tany zay ambarako eto zany fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny assise régionale eto Analamanga sy eraky ny Madagasikara satria miaraka miainga zany zao ny assise et amin'ny 23 région eto Madagasikara fa dia saotra tombokilana ngasitraka